Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra izay manaraka eto indray a. Araka n'io titre izay napetraka io a dia resaka kely momba ny fiantsoana any Andriamatoa Andry Rajoelina hiatrika famotorana any a Londres zany a no resantsika eto. Araka ny haintsika ombenombeny teo amin'ny tambazotra Facebook sy ny tambazotra am-baovao rehetra androany a dia naheno isika rehetra fa voantso any Londres amin'ny 17 volana Novambra Andriamatoa Andry Rajoelina. Izahay zany a dia nanao recoupement zay information zay a ka dia niazonay dia hoe olona 10 tokoa izy ireo a no voantso hiatrika an'izany famotorana zany a ary mikasika ny affaire Romy Voice na ny kolokolo avolenta nanaovana fitakimbola mba hanomezana marché mba hanomezana licence d'exploitation ny orinasa Jamesfield no itoriana azy ireo. Zany hoe raha ohatra zany fitiriko dia ny fitondram-panjakana malagasy izay nitarihany Andry Rajoelina dia misy olona maromaro voasaringotra ao anatin'iny affaire Jamesfield mitory any Romy Voice iny. Izany dia misy fanadihadiana efa roa taona nanomboka tamin'ny 2021, 2022 ary 2023. Ny fisamborana zany dia tamin'ity 2023 ty no voasambotra i Ramatoa Romy Voice sy Philippe Tabuteau. Raha ny vaovao izay entsika izahay moa zany dia tonga teny toerana nanatrika ny fitsarana voalohany ary nanatrika ihany koa anametraka olona ihany koa anatrika ny fitsarana izay mifanesy. Ny voalohany dia nipotra teo i Romy sy Tabuteau ny plaider non coupable zany hoe nandà ny fiampanganana azy izy tamin'ny voalohany. Ny fitsarana faharoa dia tamin'ny fitsarana faharoa dia ny plaider coupable i Philippe Tabuteau. Teo zany dia nametraka secret d'instruction ny fitsarana mba ijerena hoe sao dia miova ny plaidoirie ny Romy na tsy. Dia nivoaka moa ny raharaha taty aoriana, nivoaka indray zany le feo taty aoriana, 3e audience ny plaider coupable indray Romy. Azavaiko kely zany, mbola misy datim-pitsarana anankitelo ao aorianan'io dia ny 28 novembre ho avy zao, ny 11 décembre manaraka ary ny 6 février 2024. Ny amin'ny 28 novembre ho avy zao zany dia miantso indray ny malagasy rehetra eto France sy manodidina Londres ny tenako anatrika fitsarana ny Londres isika ijery raha mivoaka amin'io andrio ny didim-pitsarana izay nekeny Romy sy Tabuteau tao anatin'izay plaidoirie coupable nekeny zareo izay. Satria fandehany zany azavaiko anareo tsy ohatrany any Madagasikara hoe miaika ianao na mandany fiampangananao dia mandeha foana ny audience. Fa raha ohatra ianao mandà lavinao fiampangananao dia mametraka amin'izay zany ministère public na ny procureur na ny prosecuteur hozy sy ny zareo any amin'ny anglisy mametraka instruction izy hoe profony amin'ny fomba rehetra ny maha-coupable anao. Amin'izay fotoana izay dia mivoaka eo daholo ny complice ny fomba nanaovanao anazy sy ny zavatra rehetrarehetra. Ireto olo reto nefa tratrana ataontsika flagrant délit teo amin'le izy nandray vola fantelony no tratra. Ka na andeha iodiko visy na iodiko vato ny profo mitoaka amin'ny tendany. Adalana ny anazy nandà hoe ny plaider non coupable fa zareo dia tratra ambodiomby. Avy eo rehefa tratra ambodiomby izy dia tsy io ihany no ataontsika profo ananandreto reto fa teo amin'ny audience izahay dia naheno hoe kay tsy voasambana izy no nandray vola nitaky vola
vola tamin'ireo olon'ireo fa tamin'ny 2022 2021 ary 2023 io koa dia naka vola tamin'ny orinasa Gensilt ary nangataka izy ireo hoe na atao en espèce le vola na atao vato na atao volamena. Eo zany dia misy hoe misy ny fatratrarana bodiombia ary misy ny efa enquête tany aloha tany izay sûrement mahavoasaringotra any Andry Rajoelina sy ireo olona maromaro izay tononoko eto. Anisany voasaringotra anatin'izany Ramatoa Florence Ray Errard izay voasaringotra ihany koa tamin'ny fanaterana vola tamin'ny affaire Apollo. Izy dia naman'ny Romy Vos ary izy no nanatitra vola tao amin'ny tao amin'ny Paul Rafanoarana namandriana ny Paul Rafanoarana tamindray ariva nisamborana azy ireo. Dia io Ramatoa io zany voasaringotra ihany koa amin'ity affaire Gensilt Romy Gate ity. Izay zany ny vaovao izay azonay. Ny tiako tenenina zany dia zao raha mieritreritra andeha hanao démenti indray io fitondrana io tadidify izay te-apotony. Izahay tsika zany dia andeha ho any Londres indray amin'ny 28 haka ny information rehetrarehetra mikasika an'io. Ary raha mivoaka amin'ny 28 ny didim-pitsarana dia témoin à charge i Romy sy Tabuteau izay efa condamné. Ary ny any Londres tsy misy an'izany hoe témoin dia tsy témoigner fa tsy maintsy ianao mitémoigner. Ary efa niaiky ianao fa ianao nanao an'le heloka dia tsy mahazo mandainga intsony fa raha vao mandainga ianao dia voasazy indray mandeha koa no ny lainga ataonao. Eto zany tsika dia mametraka hoe inona mampiazakazaka an'zareo amin'io fifidianana amin'ny lakamisy io. Hitantsika ilay avion ny Air Force Royal Air Force indroa taona zay nandeha tany Madagasikara. Nisy herinandro vitsivitsy lasa zay ary amin'izao tamin'ity semaine ty tamin'ny farany herinandro lasa teo dia tonga tany any koa ny avion spécial ny Royal Air Force Britannique. Nitondra délégation ireo nanao ny fanadihadiana tany atoerana. Ary amin'izao tsika mitendry zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia olon-tsotra tsy ao anatiny atao hoe immunité ninina. Ka dia tena tadiavina zany ho forsena io fifidianana io ary ho forsena ho lany izy dia mieritreritra izy hoe ho ataony izay ampivoakany ina moa tsy ny fifidianana premier tour de vita. Dia mieritreritra izy anao hoe zahako dia manana immunité présidentielle manjary tsy azo enona tsy azo atao ina tsy haiko tsony. Fa izay mahatonga antsika hoe mila sakanana amin'ny fomba rehetra io fifidianana io. Mila sakanana amin'ny fomba rehetra io fifidianana izay tsy manjary io. Amin'izao tsika miteny zao dia maro dia maro ny bureau mpifidianana izay tsy misy akory fitaovam-pifidianana. Tsy misy urne, tsy misy bulletin de vote, tsy misy akory membre na bureau de vote. Any Fianarantsoa ohatra zany any amin'ny faritra ny Tuileries iny ohatra zany any amin'ny Menabe ohatra zany any amin'ny faritra Avaratra ohatra zany. Dia inona zany le fifidianana ataony eo? Ny fifidianana izay ho ataon'zareo tompoko dia ao amin'ny CENI no tena mitranga. Ary zany fifidianana zany dia efa truqué avy hatrany hoe Rajoelina mandresy eo amina taux de participation izay ho safidiny eo. Izay nahatonga anay androany nanao appel de fonds en urgence hoe andaotsika hiambina ny bureau de vote. Inona no ambenantsika? Tsy hoe ny fangalaram-bato na hoe sao dia ahodiny vatsika, tsy izany mihitsy.
fa sao dia mitatitra olona andeha hifidy any anaty bureau de vote, sao dia ho feloany zareo ny marchement rehefa vitsikely ny olona. Ary indrindraindrindra ny zavatra rehetra anomalia ataony ao sy ny fisakanantsika ny bureau de vote tsy hisokatra akory. Zany natao hoe résistance, zany natao hoe révolution, sakanana ny bureau de vote tsy hisokatra. Tsy avela akory zareo anokatra ny bureau de vote io satria ny haitsika, ny firenetsika, ny hoavintsika malagasy rehetra no enjeu ao. Ary amin'izao tany tsisy lalàna, tsisy fanjakana, tsisy lalàna ekeny zareo, tsisy fanjakana ataontsika hoe madio zao fa fanjakana mpanonga-panjakana, fanjakana mpamon'olona, fanjakana mpanao etraketraka amin'ny vahoaka, zany no misy amin'izao. Ka raha ianareo mieritreritra hoe iza moa ilay mieritreritra hoe alefaso ihany ilay fifidianana dia tsy hifidy anazy vaoka. Zany lazaiko anareo zany, mandeha mijery eraky ny bureau de vote, eraky ny faritantsika fa tsisy ninona manjara ao anatin'ny bureau de vote. Tsisy urne, na misy urne tsy transparente, tsisy bulletin, na misy bulletin efa précoché. Izany rehetrarehetra izany mila constatentsika. Alaina sary, alaina vidéo, manao andrimaso pokon'olona isika. Tsy mandeha mifidy isika. Tsy mandeha mifidy isika fa manao andrimaso pokon'olona eny amin'ny fifidianana ary mitokona eraky ny bureau de vote, tsy mahazo misy miditra eo. Raha izay. Faharoa, sakanantsika amin'ny fomba rehetrarehetra ny tsisy ny fifidianana io satria raha ohatra ka voasakana io dia mba mahomby ny tolona izay namonoantsika foteny amin'ny 13 mai niaraka tamin'ny 10 candidats anadiovana izany fifidianana izany mba handehanana amin'izany tena fifidianana izany. Ary izao misy olona izay tsy haiko nalefa nikoto teo amin'ny murany, tsy haiko tsara ilay anaran'ilay olona teo Nathanaël. Dia ozy izy aho hoe ndre efa ela angamba nitiranga-ty no niala tany Madagasikara, tsy malala hoe ny problème ao Madagasikara nge reto tsy resaka politika fa resaka lalàna. Ny problème ao Madagasikara dia tsy ajaina ny lalàna. Ny problème ao Madagasikara dia ny madinika ihany no hiaran'ny lalàna fa ny olona izay eo amin'ny fitondrana tsy hiaran'ny lalàna raha tsy rehefa miala teo amin'ny fitondrana izy. Ary rehefa miala amin'ny fitondrana izy tsy le zavatra nataony mambotry vahoaka no hanenjena anazy fa noho ny ohatra hoe Arema izy dia enjehana, HVM izy dia enjehana, TIM izy dia enjehana, TGV izy dia enjehana. Io zao hitantsika tsara ny zavatra nitranga teo. Vatany voasambotra ireo mivoasy iverenako le voasambotra izy tsy misy an'izany hoe avereny fotsiny romi le vola. Tsisy an'izany hoe anokafy société le vola romi voasy taboto dia manaovanareo création d'entreprise ampiasanareo le vola iny. Tsisy an'izany fa any amin'ny tany-tandalàna tratra ianao nanao corruption, tonga ianao dia any am-ponja dia migadra. Tsy mijery izy hoe orange ianao sa bleu ianao sa jaune ianao. Fa hoe tratra ianao nanao corruption dia migadra ianao. Tsy misy hoe mampalahelo fa ny andro krismasy taom-baovao amin'ny février ianao vao tsaraina dia ao aloha ianao. Dia maninona ntsika malagasy ny tsy sarotana hoe nangalarin-drajoelina daholo ny vola tamin'ny Covid, nahodikotin-dravatomanga daholo ny vola tamin'ny Covid, nividanana tomobila tao aminazy dia naloha ny vidin'ny tomobila dia rehefa avy eo nalaina ny tomobila naverina any aminy. Nalaina reny ina moa ty respirateur tamin'ny Covid reny potika tsisy ilana satria respirateur ina moa zany le any an-trano ny ampiasaina fa tsy respirateur hospitalier satria misy marché nataony zareo dia ny atsasaka ny vola any am-paosy
dia avy eo matimaty ny olona tamin'ny covid tsisy respirateur tapaka ny jiro maty ny respirateur dia izany zavatra izany ve dia hoe aleo tsy asiana fanenjikenjehana zany rehefa tsy amin'ny fitondrana tsony le olona fa aleo izy asana manao challenge fotsiny dia mamorona azafady za dia tena miteny tany-tandalàna mila verinao Madagasikara ary ny tany-tandalàna dia mananjony olona avec des droits et des devoirs zay tsy manao ny zay manitsakitsaka ny droitn'olona dia manana devoir ipaye an'izany amin'ny société ary io zao hitantsika iandry biary milasy izy hoe nanao boîte rose nanao volamena namono olona nanao dahalo nandosy nanampy adrajoela nanonga-panjakana dia meme fotsiny tsika rehetrarehetra miaino anazy fa tsy mieritrehitra hoe ty olona ty ane zany anisan'ny dahalo miova fo dia hoe avela amin'izao fotsiny tokony ny témoigner izy plaide coupable ohatrandry Romy dia ny témoigner ohatrany ataon'ndry Romy ihany koa dia enjena daholo izay olona rehetrarehetra niara-nandrobany Madagasikara niara-nandrobany boîte rose sy ny volamena tao Madagasikara ary niaraka namono sy nandoro any Madagasikara tamin'ny de 2009 jusqu'en 2013 fa isika dia hoe mpanenjika toujours afara aleo izy aloha zao ny au pouvoir dia aleo izy anao izay tany kibony tsy tompoko ampiariny lalàna na izahay izao dia ny lalàna nampiarina taminay dia manaiky izahay nampiarina taminay ny lalàna fa ianareo ao Madagasikara izay anaovana tsinjy azo lena io zao rehefa rajoelina mampiasa ny fitaovam-panjakana rehetrarehetra ampiasainy daholo fitaovam-panjakana rehetrarehetra ny olom-panjakana misy miteny ratsy be mihitsy ny ato asoroko toy ny olona miteny ratsy tony tsy mety zay ny fitaovam-panjakana mba fantatrareo moa fa mahavoasazy ao anatrehan'ny lalàna ny mpiasa-panjakana izay mandeha manao propagande ho ana candidat nefa nisy eo am-perinasa ary ny candidat izay mampiasa olo-panjakana sy fitaovam-panjakana tomobily-panjakana mandritry ny campagne dia tokony disqualifié sady efa disqualifié zany rajoelina no mbola invalide ny candidaturany satria tsy mahafeny fepetrakory izy dia izao izy nefa noho ny edomboanjo may fa ho voasambotra raha mandeha any à Londres io amin'ny le 30 dia misy une chance sur deux tsy ho tafody tsony fa mandeha miara-migadra amin'ny Romy sy Philippe Tabuteau any Londres ka raha ohatra io ka ho ataontsika hoe mampalahelo re izy fa leo izy mba tsy gadra nga izy malahelo anareo mangalatra ny volam-panjakana amin'izao tsika miteny zao avoaka an'zareo ohatra mamoaka rano tantely afa-drakotra ny vola amin'ny fanjakanao io zao voazao namoaka taratasy i Général Bomba Ravalomanana Richard izay président par intérim bombina mpisandoka mpisandoka toerana namoaka taratasy izy anapaka avy hatrany ny karaman'ireo mpitarika syndicat ao amin'ny CSS tsy mba mieritreritra ve izy nandray maraina raha hoe olona manambady manjanak'ireo olona manao ny asan'ireo ary amin'ny masyndicaliste azy dia mitaky izay tokony ho takiana izy ary noho ny fitakiana sy ny communiqué izay nataony anoanana ny etsika izay miseho eo an-tanindrazana
dia ho tapana ho ny karamany a dia rehefa kelikely ampisamborina koa dia ohatra n'izany foana ny ataon'ireo olon'ireo rehefa mahazo fahefana tsy ny zavatra tena hoe ny infraction na ny fanjikan-dalàna ataon'ny olona no anampiarana ny lalàna fa antsonjay politika dia tsy tany-tan-dalàna zany fa fanjakana dictatorial zany fanjakana despotika zany fanjakana manao didijadona zany fa ny fanjakana tan-dalàna izay tadiavintsika dia article 42 voalohany indrindra rehefa maka so-pirenena vahiny ianao nefa ianao fenotona dia ianao tsy malagasy tsony article 46 rehefa tsy manana nationalité malagasy ianao a tsy mahazo milatsaka intsony zay fotsiny atomboany ary ny volam-panjakana dia misy ny fomba fampiasana anazy ary ny mpitondra tokony azo tsaraina efa manao manodikotom-bola manao corruption manao raketo ohatry ny nataony zareo an'ny Gelsilda io ary azo enjena hitanareo tamin'ny herinandro no tsaraina tao amin'ny tribunal de grande instance tao à Paris ny ministre ny fitsarana frantsay mbola eo am-perinasa mbola ministre izy nefa izy dia miakatra fitsarana mamaly noho ny abus de pouvoir izay anenjehana anazy fa any amintsika tsisy an'izany tsisy an'izany enjena rehefa tsy au pouvoir rehefa au pouvoir ianao manao corruption mamono olona manenjika amin'ny basy manao abus rehetrarehetra io dia afaka maina fotsiny dia rehefa tsy au pouvoir tsony ianao dia mampalahelo raha ohatra ka ampiarana ny lalàna fa aleo izy mamorona asa fotsiny dia ampanaovina challenge dia mamorona asa gauche à droite mahatonga antsika mitaky ny tan-dalàna io satria trop loatra le tsy maty manota trop loatra le impunité trop loatra le fanitsakitsahana lalàna dia tsy misy ninina mahazo an'ilay olona akory ka zay zany amin'ny rapitso rafakapitso amin'ny larbi amin'ny lakamisy isika miona tsy misokatra tsy sokafana ny bureau de vote rehetrarehetra amaranako azy ambenatsika sala amin'ny anakandriamaso ny tsy isiny io fifidianana io ary isorana sady ireo izay niantso marobe taty aminay Mayotte, Suisse, Belgique, La Réunion ireo olona tena lavitra moa zany no niantso dia ny olona akaiky tonga dia nanantona anay aty à Paris nandefa SMS nandefa appel ary tonga nanantona anay tetỳ amin'ny Paris centre andeha hifanina tanana sy hifanampy hiambenantsika anaovantsika andry masy pokon'olona tsy isiny ny fifidianana zay vaovao sotratsika rehetrarehetra isan'andro dia ho hitanareo eto raha vao misy zava-baovao fa dia amin'ny 28 zany ny fitsarana ny Romi alohan'izay hiditsika ny bureau de vote rehetrarehetra dia mahireza daholo sotratsika rehetrarehetra mandrapeona tompoko